Ny fanekena sy ny maritrafitry ny taberina kely. Io no amin'ny teny antsika ny dinidinika amin'izao faran'ny herinandro izao. Marana antsika ny herinandro tsika ihany koa dia manasanao mba aharitra hatramin'ny farany izao dinika fanaovantsika izao. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahona soamantsara amin'ny lalan'ity dinika amaranana ny herinandro ity. Ny fahasoava amin'ny tompony mba ho aminao hatrany hatrany ary ho tsapanao fa eo anivonao mandrakariva tokoa Andriamanitra. Tonona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray eo, misaotra indrindra ny amin'ny fotoana saropidomenao anay, iarahanay mianatra sy mandinika ny teninao. Mamelà ny elokay ary mamondrafo aminay. Hifarana ny herinandronay androany ary hifarana koa izao dinidinika izao. Fa mahatoky kosa nefa izay fa ny fiarahana aminao dia tsy mifarana fa miavao sy mialarina isanandro isanandro. Amen. Dia apetraka ampitananao ny dinidinika, ao koa ny fanena masina no ampitoerinao temponay. Minaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Tamin'ny ity herinandro ity isika ry mpiara-midinika namana dia nahita tsara fa nanamafy ny fanekena tamin'ny tsika olombelona Andriamanitra. Ka namafisin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny nambara Mosesy izany. Ka nosoratana tamin'ny boky. Nambara Mosesy tamin'ireto vahoakany ireto. Dia tonga tao amin'ny andina tao tadidina isika. Amin'ny Exodosy 4:4-7 manao hoe: dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Tsapantsika nandritra ny herinandro fa tena irian'Andriamanitra ny anana fifandraisana ety amiko sy aminao. Noforon'Andriamanitra mba hanana firaisana ety dia aminy isika tsiraray avy. Ka namafisin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanafazana ny rano, raha ny Biblia atao fanatitra, izany fanekena izany. Dia nitanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ka nandatsahan'i Kristy ny rany hanamafisana ilay fanekena amintsika sy Andriamanitra. Nandritra ny herinandro ihany koa dia nahitantsika fa azontsika atao ny mahita an'Andriamanitra. Azonao atao ny mahita an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia teo eo anivony tsirairay avy. Ka tonga ny baiko nanao hoe: azao manao fitoerana masina ho azy dia onona eo aminy aho. Teo eo anivonao Andriamanitra ary tian'Andriamanitra mba samy ahita azy ampinoana ny tsiray avy. Men'Andriamanitra antsika ihany koa ny hery hoentsika makatoa araka ny fanapa-kevitra ny raisina manao hoe: izay teny rehetra lazain'i Jehovah dia ataonay, tanterahinay. Malemy isika, tsy mahavita mahatanteraka an'izany isika na dia eo aza ny hafanam-po, fa men'Andriamanitra asy anao ny hery hoentsika mahatanteraka an'izany. Dia hoy izy hoe: omeko fo vaovao ianareo ary fanahyko ataoko ao anatinareo. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny dinidinika rehetra ny fanaovantsika. Ary dia nampahafantaran'Andriamanitra fa azon'Andriamanitra atao ny dinika ny fanaovantsika omaly ny mandrotsaka ny fanahiny masina aminao, amin'ny olona tsiraray avy, tahaka izay nataony tamin'ny Bezalila sy Oliaba. Hoy ny taridalan'ny mpanoratra anankiray atao hoe Ellen White. Hoy izy hoe: toerana manokana nanaovana fanavotana ho an'ny fahotana ny ken'ny vahoakan'Andriamanitra ny taberna kely. Ny taberna kely na le fitoerana masina zany dia toerana manokana nataon'Andriamanitra mba hamahana ny olana ny fahotana. Satria hitantsika tao fa nampianarina tao ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ny fitsarana. Nampianarina tao fa ireo fanompoam-pivavahana rehetrarehetra fisoroana tao dia nanondro an' Jesosy ilay tompo sy mpamonjy antsika, ilay manaisotra ny fahotantsika.
ny fitoerana masina dia manondro ny famelana ny fahotana ary manambara amintsika ny fikosela izany amin'ny farany. Ao amin'ny fitoerana masina no ahafahantsika matoky fa mahita an'Andriamanitra isika ary eo anivontsika izy. Raha tahiny ka ny lalàn'Andriamanitra ao anaty fiara no antoka ny fitsipika lehibe ny fahamarinana sy milaza ny fahafatesany madika lalàna, dia ny rakim-panavotana kosa izay manarona azy no anehoan'Andriamanitra ny fanatrehany. Fantatsika tsara fa ny fiara fanekina dia nisy rakim-panavotana teo amboniny. Tsy iza izany fa Jesosy. Jesosy Kristy, ilay rakim-panavotana ho antsika tsiraray avy. Jesosy no nanaiky andatsaka ny rany mba hanavotana antsika. Teo amin'ny fitoerana masina dia niona ny famondram-po sy ny fahamarinana. Teo amin'ny fitoerana masina dia mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Andriamanitra anie hitahy antsika tsiraray avy. Ka noho ny amin'ny fitoerana masina dia iona ao amin'ny fiainantsika ny famondram-po sy ny fahamarinana. Noho ny amin'ny fitoerana masina dia iona amin'ny fiainantsika ny rariny sy ny fihavanana. Andriamanitra anie hitahy ianao. Hitahy antsika tsiraray avy izy. Ka amin'ny fotoana rehetrarehetra mbola empiandrasa antsika ny fiverenan'i Kristy dia omeny fo vaovao isan'andro. Esoriny ao anatintsika ny fo vato fa omeny fo nofo isika, fo izay azony fanahiny hitoerany ao anatintsika. Andriamanitra ny hitahy ianao, misaotra tamin'ny fanarahanao ny dinidinika ny andritra ny herinandro, ny fanahin'ny masina ny ampitoetra ka ahafahantsika mitahiry sy manavao isan'andro ny fanindroran-tenantsika. Andeha hivavaka isika amaranantsika izao dinidinika izao. Andriamanitra, misaotra anao izahay ny amin'ny taridalana nomenao anay androany. Misaotra ny amin'ny teninao ka nampafantarinao anay fa te hamonjy anay ianao amin'ny fotoana rehetra. Te eo anivonay ary tianao izahay raha ianao no Andriamanitra izay. Misaotra ny amin'ny Jesosy ilay rakim-panavotana ao anay ka vonona ny hamonjy anay sy hamela ny elokay. Mitahy ny mpiara-mitinika rehetra, mitahy izay momba anay ianao Andriamanitra. Ny fiainanay, ny fivelomanay, ny asa aman-draharaha, ny fianarana izay mahakasika anay dia ka mba eo anivonay ianao amin'ireny rehetra ireny. Dia aza mahafoy tompoana mahasaraka anay, misaotra ny amin'ny faharetanay hatramin'ny farany. Minara Kristy nangatana ny vavaka. Amen.